So kosa tsika dia hiditra amin'ireo vaovao tapatapany izay vao angon'ny namana mpanao gazety teto amin'ny fahitalavitra ao anatin'ireto sary manaraka ireto. Tafakatra sivy anisan'ireo namonoainy tamin'ny farendriana sambobotra iray tany amin'ny ranon'ny Nosy ny talata lasa teo nitondra mpifindramona tsokosoko saika hitanjotra ho any Mayotte moa ity sambo ity. Izy tranombakoka momba ny siramamy atsangana tsoatsy any Nosy ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no namolavolana izany tetika sy izany hatanjony hanomezan-danja ireo harem-pirenena any amin'ny faritra avaratry ny Nosy sy ny fampiroboroboana ihany koa ny etokarena regionaly. Anazo fanasana handray anjara amin'ny forum 2024 mikasika ny akameany eo amin'ny lafiny tontolo iaina ny Madagasikara. Ototsaina ny Oslo any Norvège ny 10 hatramin'ny amin'ny fitojoana ho avy izao izany fiviriny izany. Mikasany anafatra kantonera roa feno afomanga ny ministeran'ny fiarovam-pirenena hoentina hanomezana fahafapo ny vahoaka amin'ny fanamariana ny fetim-pirenena amin'ny 20 ny volana Jona izao. Misy noho izany ny fangatahana tsy fandoava-ketra amin'izay fanafarany entana izay.